Salama tompoko fifaliana hoatrany ny tafiona amintsika rehetra ito amin'ity pejy Cornelio ity amrary koa raha mirary mba ho ny fahasoavan'Andriamanitra tranany no anapaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ho toizatsika avetrany ny filazalazana mahakasika ny amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana faraka amby folo zao tsika androany andao resana manokana amin'ny tianio ity ny amin'ny mariky ny bibidia. Apokalipsy toko 7:10 hatramin'ny 12 avetrany aza ndeha hovakitsika tahaka an'izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary navelanisy aina ny saran'ny bibidia izy mba ahay miteny ny saran'ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety miakoka eo anoloan'ny saran'ny bibidia izy ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny olona afaka na ny andevy dia ampandraisiny marika avokoa eo amin'ny tanany havanana na eo amin'ny andriny mba tsy hisy azo hividy na hivarotra fa tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisa milaza ny anarany. Indro fahendrenao ka izay manan-tsaina nisa ny bibidia fa fanisan'olona izany 900 izany isa izany. Avy hatrany izay fanamariana azo sika resana amin'ity ten'Andriamanitra izay novakitsika teto ity. Raha miresaka an'izany tsika hoe mariky ny bibidia izany tsy mariky ilay bibidia faharoa akory no ambaran'ny Baiboly eto fa mariky ilay bibidia voalohany fa saingy kosa ilay bibidia faharoa no ampiasa sy ametraka azy amin'olona mino koa fa mazava tsara amintsika angambany amin'izay ndahoary ho azavaina tsotra ny amin'ity resaka hoe marika ity marika rehefa miresaka an'izany moa dia inona moa zany marika na hoe inona koa sinina angamba no ahafantarantsika tsara. Marika zany dia atsotsika tsotra hoe famantarana zavatra anankiray kanefa miseho amin'ny endrika maro ohatra hoeamiresakitsika hoe kiraro dia misy karazana marika amantarantsika an'izany resaka kiraro izany ny Adidas ohatra, ny Nike, ny Puma, ny Reebok marobe izy samy manana ny anarana mampiavaka azy avokoa ary isakireny anarana ireny dia misy ihany koa ny logo amantarantsika azy raha miresaka hoe Reebok dia efa fantatritsika ilay tsipika anankiroa misy tsipika anankiray mitsivalana iny raha miresaka tsika hoe Lacoste dia fantatritsika ilay sarina voahibe mitsirara amin'ny tany iny raha miresaka tsika hoe Nike dia efa fantatritsika ilay farango kely anankiray iny raha miresaka tsika hoe Puma dia efa fantatritsika hoe ilay sarina Puma kely misaoty iny tahak'izay reny rehetrarehetra reny dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe famantarana avokoa na ny hoe marika fa mbola misy ihany koa ankoatray dia ny isa na ny chiffre. Raha raisitsika ohatra hoe firy moa numéro 1 dia hoe 034 zao 033 zao 032 zao avy hatrany dia fantatritsika hoe Telmaka izany no ampiasaina Airtel na Orange. Rehefa miresaka tsika hoe ohatra hoe aiza hony ranona any amin'ny 18 ony avy hatrany dia fantatritsika kay lasa napetraka any amin'ny tobon'ny adala zany. Tahak'izay ny isa ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny marika amantarana zavatra anankiray ireo rehetrarehetra ireo no manome ny antsoina hoe marika zany hoe anarana logo na ny sary na ny isa. Raha miresaka ny Baiboly eto hoe ny mariky ny bibidia avy hatrany ny mahavantana antsika dia ny hoe 666 satria izay ihany hoe mariky ny bibidia fa raha jerevantsika tsara nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava tsara an'ireo rehetrarehetra ireo fa ilay bibidia dia misy karazany maro ny fomba amantarana anazy ny anarany ny sariny ary indrindra ihany koa fa ny isa izay efa haitsika tsenjery raha iresaka an'izay hoe anaran'ny bibidia izay tsika ohatra Apokalipsy toko 7:1 dia manambara mazava izy atao fa nahita bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina akoizisy izany hoe ny anarany aloha zany dia bibidia tsy hiadian-kevitra. Raha miresaka hoe inona ary ny sarina ny logoany ny amin'ny Apokalipsy toko 7:15 araka le fanovakitsika teo ihany dia manambara mazava ny ten'Andriamanitra fa navelanisy aina ny sariny bibidia izy anana ny sary manokana mihitsy zany na ny logoany ity bibidia ity. Apokalipsy toko 7:14 ihany koa dia milaza mazava ato ny ten'Andriamanitra fa ilaza amin'izay monina ambony tany rehetra koa izy
izy mba hanao ny sary ny bibidia izay vao nisabatra nefa velona ihany zany hoe ilay bibidia faharoa dia ampanao ny sary na ny logo an'ilay bibidia voalohany ho ampanaoviny ho an'ny olona rehetra izay monina ambonin'ny tany zany rehetrarehetra zany dia manambara avokoa fa izany dia fomba ahafahantsika mamantatra anyity bibidia ity avokoa zany hoe na ny anarany na ny sary na ny logoany dia ny isany ihany koa efa fantatritsika tsara 666 apokalypsy 3:7-7 indro ny fahendrena aoka izay manantsaina isan'ny bibidia fa fansan'olona izany 900 no isany ireny rehetrarehetra reny dia ahafahantsika mamantatra anyity antsoina hoe bibidia ity avokoa karaha miresaka ny baiboly eto hoy ao ny amin'ny hoe mariky ny bibidia tsy ilay chiffre ihany kory ka matetika tsika no mianjera amin'ity hoe resaka chiffre ity ihany dia alaitsika daholo ny anaran'olona zay olokolo malaza hatramin'izay ka hatramin'izao dia déchiffretsika reny avadikitsika amin'ny teny hébreu dia déchiffretsika dia raha aveo atambatambatritsika ilay izy dia manome 666 dia avy hatrany dia ity mihitsy ka izany ilay bibidia nefa tsy ny marika ihany kory no fomba amantarana ny bibidia fa eo ny anarany eo ny sarina ny logoany ny logoany moa zany amintsika miresaka izao dia tsy mbola fantatra kory tsy mbola hita fa amin'ny fotoan'androny izay ipitranina ivoany zay vao fantatra amin'izany satria araka ny ambarany apokalypsy 3:7-7 amin'izay fotoan'izay zay vao ampanao ny sarina ny logoany ho an'ny olona rehetra mipetraka ety ambony tany ilay bibidia faharoa ny isa efa fantatritsika 666 zany rehetrarehetra zany dia marika amantarana an'ilay bibidia ity avokoa lasa ny fotoanantsika dia ajantsika teo alohan'ny fanazavana mahakasikany amin'ity mariky ny bibidia ity amin'ny herintsika dia itoy avy hatrany amin'ny fanazavana mahakasikany amin'izay hoe anarany izay satria misy dikany matoa bibidia no natao anarany sy ny marika amantarana azy ilay 666 koa dia azontsika resana akoatra ny logo zany dia azontsika resana daholo satria ny logo tsy mbola fantatritsika ny sariny zany tsy mbola haitsika dia iny no tsy hitondratsika fanazavana fa ny anarany sy ny marika dia misy fanazavana azontsika hoentina tsara eo ihany koa ny hoe fomba andraisana ny marika satria ambaran'ny baiboly zany rehetrarehetra izany anasaiko anao sady hiaraka amiko eto amin'ny heriny anio tahaka an'izao metraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samiara ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko